Akory aby faly miarabantsika rehetra manaraka ny fandahara izay efa mahazatra antsika eto amin'ity horonan-tsary ity. Rehefa avy namangy ny fiangonana Apokalipsy Kadimanga, paroisse Fenoarivo, régional Antananarivo, ny pasteur Mayola sy ny vadiny ary ny mpanaradia azy dia tonga mitsidika ny régional Antsimondrefana eto an-drenivohitry ny Toliara. Fahavalon'ny volana aprily taona 17 tsara ho marina moa fa tamin'ny taona 14 izy no nandalo teto farany. Ka nandritra izao fandalovana izao no nanokanana ny fiangonan-dehibe Apokalipsy Jerosalema vaovao tao Andakoro. Koa manasa antsika ary hanaraka ny horonan-tsary hatramin'ny farany. Zaho ty miaraka amin'ny Jesosy zaho. Apokalipsy eto Andakoro izao dia fanina hoe miarabantsika tonga manatrika somevinatra izao mamonana izao indrindra tsika izay tompona andraikitra eto levobe fokotany Andakoro sy ny manodidina rehetra ary indrindra moa ny ray aman-dreny ny pasteur Mayola izay filoha mpanohy sady filoha maneran-tany ny fiangonana Apokalipsy ary dia izy no anatanteraka ny fitokanana izao fiangonana izao madika aloha ny fiarabantsika zany ray aman-dreny ampana lehibe izany dia miteka mafitsika voakana ny manitra rehetra amin'izao fotoana izao dia tsy ampiandraikantsika ny tena koa fa dia omeko ny ray aman-dreny ny pasteur Mayola André Christian Dedolea ny fankafana izao lalona pitokanana ny fiangonana Apokalipsy eto Andakoro izao. Androany sabata fahasivin'ny volana avril taona 17 eto Andakoro renivohitry ny tanàna ny Toliara no itokanana ity fiangonana lehibe
ity amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompontsika sy mpanjakaka. Zaho pasteur Mayol zay filohan'ny fiangonana Apocalypse maneran-tany, misaotra n'Andriamanitra lehibe, misaotra ny fiangonana régional eto Tuliara nanao niezaka lehibe ka natotosa izao fiangonana izao. Misaotra ihany koa ny Foibe izay niara-ny asa sy nanome lalana ny fiangonana ka natateraka izao fitokanana izao. Isaorana koa ny Fokotany eto Antoerana nanome alalana ny joroany izao fiangonana izao. Isaorana koa ny commune eto Tuliara izay nanome ny fahazahon-dalana nanorenana ity fiangonana ity. Isaorana koa ny distrika, ny région sy ireo manam-pahefana izay nanome voninahitra, nanome ny fahafahana nanorona ity fiangonana eto Andakoro ity. Koa dia isaorantsika manokana ireo fiangonana eto Andakoro na vita zao ezaka lehibe zao ka dia itiaka mafitsika hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ka dia hotokanana ary ity fiangonana ity ankehitriny ka dia anapaka izany ruban zany isika mba ho voninahitr'Andriamanitra izany. Rehefa vita ny fitokanana dia anokatra ny vato fehizoro takela patserovana izany fitokanana ny fiangonana eto Andakoro izany izay nahatratra 12 taona. Dia amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompontsika sy mpanjakatsika no anapahako toy ruban ty ho fisokafan'izao fiangonana izao amin'ny fitokanana azy anio 8 avril taona 1720. Ankehitrinsika dia tonga amin'ny fotoana anokafana ny takela bato izay fanamariana ny fitokanana ty fiangonana eto Andakoro ity. Ka dia hosokafana izy ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Orakoraka be! Fikambanana Apocalypse eto Madagascar, régional Atsimo Andrefana, paroisse Toliara Afivony. Fiangonana Apocalypse eto Madagascar, Jerusalema vaovao Andakoro. Notokanana androany sabata 8 aprily 1720. Pasteur Mayol André Christian Dieudonné, filoha-mpanorona maneran-tany ny FAM. Pasteur Arandria Tsirarana Jean-Pierre, filoha lefitra national ny FAM maneran-tany. Pasteur Ramanatso Didier, filoha régional Atsimo Andrefana. Lolona Honoré Maximin, filohan'ny paroisse Tuliara Afivony. Lolona Monja Jean Marcelin, filohan'ny fiangonana Jerusalema vaovao Andakoro. Ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Marika 17. Teaka mafitsika izao Andriamanitra. Haleluya! Haleluya!
hita tsara tare amarbara ity takela bato fahatserovana tyko dia isaorantsika Andriamanitra. Amen. Jehovah Andriamanitra raio tonga ny andro sabata zay fanamasinana ny anaranao indreto zay fiangonana apokalipsy menkoaka manoloana ny seza fiandriananao ary manantatra ny tanana eo amin'ny lanitra koa manamasina ny anaranao Jehovah manao hoe masina 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 Jehovah tompony maro eriky ny volinahitra ao ny tany rehetra ho any amin'ny toetra ambony sy fampianana soany zanak'ondry hoe misaona sy midera mihaja sy ny volinahitra ny fanjakana mandrak'izay mandrak'izay. Amen. Fani miarapatsika rehetra ny tena nahitra aloha ny namanao Fabrice ny mitondra ny anjara fanontolo fiadan'Andriamanitra sy fahasoavana amintsika rehetra fa ny voninahitra kosa ho azy teny ay tenan'Andriamanitra antsika ny fa izay fa natomaso amintsika rehetrarehetra atao hoe voninahitra zay vola tena tompo tena mantiky voninahitra tompo atao hoe voninahitra
Nianaranao no masina Bendra fosy maripo Ianao no andriamanitro Mendrika fitiavanao te mendrika Zao le mpanotana tsanganao Ho zanaka malalanao Izay no antony lazako Ianao aizao anao Itambarany fo Itambatrao iray Nianaranao no derai Nianaranao no ankalazaiko Misandrata Jesu Misandrata Jesu Tompo malala Kairahira masana tro Zay nifandraisako aminy fo Ho evitany amandanitra Ianao no andriamanitra Kairahira no asana tro Zay nifandraisako aminy fo Ho evitany amandanitra Ianao no andriamanitra Fitiavana Andriamanitra le fitiavana Bendra fosy maripo Ianao no andriamanitro